Manao daholo a. Androany milesaka momba ny Lendrimbe i China. Ny Lendrimbe i China no dedikasa fialovana vahiny midary fotoana lava indrindra sy asa be indrindra mamelan-tany. Tamin'ny vanim-potoana ny Zhou andrefana no miandomboka ny tandalany. Nandritra ny vanim-potoana ny lohataona sy fahalalana ary ny fanjakana miady dia matetika ny fisehan'ny ady teo amin'ny samy firenena. Ka mahatonga ny filokolokoana lehibe voalohany teo amin'ny fananganana ny Lendrimbe. Taorian'ny nampilaizan'ny Qin Shi Huang any China dia namboarina liona fifandraisana ileo Lendrimbe isaky ny firenena rehetra mba ho fialovana tamin'ny fanafiana ileo Xiongnu avy any avalatra. Ary tamin'izany no nibolian'ny firenenana hoe ny Lendrimbe tsy taka-maso. Ny dinasty Ming no dinasty farany nataony fanamboarana lehibe teo amin'ny Lendrimbe i China. Ny ankamaroan'ny Lendrimbe izay hita ankehitriny dia namboarina tamin'izay fotoana izay toy ny Lendrimbada Liang izay toerana mankasalika ileo mpizahantany tokoa. Tsy fefitsotra fotsiny ny Lendrimbe fa misy lafitra fialovana alatafika izay ahitana singa maro toy ny toerana fandefasana fanailana, idiny tanàna, tilikambo fandrehidana fanailana, rindrina sy ny sisa. Emolina eny ambony tendrombohitra na amin'ny tany lemaka izy io. Ka arakaraka ny endriky ny tany sy ny asa fialovana mila ataony nanomelana azy. Mety ho avo midadasika ary mafy, mety ihany koa ho iva ary tely. Fa ny eo an-tambony amin'ny ankapobeny dia mila antontona ifanena ny kalesiloha. Manana ny tilikambo fandrehidana afo fanailana malo ny Lendrimbe izay fomba fampitana hafatra tranahy indrindra nefa tena mahomby tokoa. Rehefa nisy fahavalo tazana tamin'izany dia nandefa setroka la andoandro ny andro ary andrehitra afo kosa la alina ny andro. Ary izay dia miampinapina isan-keleo tilikambo fandrehidana afo fanailana rehetra ka nafahana nampita aingana ny vaovao momba ny toe-drahadrà alatafika hatrany amin'ny toerana falain'izay lavitra. Ny endrika mampiavaka ny Lendrimbe sy ny hevitra ala-kolosaina lalina izay laiketiny dia nasalika ileo mpantalina ny literatiora nandritra ny vanim-potoana maro ka nahatonga azy ileo isafidy azy ho lohan-kevitra ileo asa ala-literatiora sy ala-zavakanto marobe. Sanganasa momba ny kolosaina Shinoa sy vokatry ny fahandrena ary ny fahalalan'ny firenena ny Lendrimbe i China izay sady maneho ny toe-panay ny firenena.